Salamadolio ndondera oresana amitsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any amampikony nodimandry notafiny dahalo tao andrano madio ny pastera François Vivier. Mbola ao anatin'izay tsy fandrimpahalemana izay hatrany dia maso solony maso nanaovan'ny fokon'olona valifaty ireo ahina namono any pastera. Any ivelany indray mbola mitohy ny fakanambava any Pavel izay ifandroritana ny ifehezana ny telegrama. Mpanao korsa moto ny fandona noho ny fandehanana mafy ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miaboy amin'ny antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy sy tamatata gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrily isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary mirongatra tanteraka ny tsy fandrimpahalemana ao amin'ny distrikany Mampikoa ny faritra Sofia maty noho ny fanafiana nataon'ireo dahalo ny aliny sabotsy 4 hifoany 15 aogositra lasa teo tao Andranomadio Mampikony sekoly biblika SP Sofia ny pastora François Vivier. Vaovao avy amin'ireo olona mahafantatra any pastera no milaza fa misy dahalo nanafika tao an-tranopetrahan'ny katesista FLM Andranomadio izay trano mifanakaiky amin'ny trano finenan'ny pastora François Vivier ka rehefa nandre niaka antsovonsy ity farany dia nivoaka ny trano vantany voanivoaka ny trano nefa dia avy hatrany nodarohan'ireo dahalo ny tenany. Rehefa lasa ireo olon-dratsy mbola samy nentina toy amin'ny toeram-pitsaboana avokoa izy ireo niaraka tamin'ny pastora sy ny katesista saingy tsy voatany intsony ny ain'izy roa ka samy namono ny ainy. Maratra mafy ny vadin'ny katesista ary mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly. Marina fa pastora François Vivier dia efa mpitandrina nitondra FLM Antany Malandy, Bazary Kely Sotema Mahajanga na SPBM tamin'ny taona 1979 ka noho izany dia mirary ny finoana feno ho an'ny fianakavian'ny pastora izay avy aty Amboatagasy enganika ao tsara levenana ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Mbola hositrin'izay famonoana an'ny pastora izay hatrany taorian'ny vaovao izay mahakasika ny fomba nahafaty an'ny pastora ny FLM ity sy ny katesista tao Andranomadio Mampikony tamin'izay alahady 15 aogositra zay dia re izao fa tamin'io andro ihany dia maty nanaovan'ny fokon'olona fitsaram-bahoaka ny roa lahy tamin'ireo nahina ho nahavandoza. Mbola karoa ny fokon'olona ny telo lahy naman'izy ireo. Tsy mahatokony fitsarana intsony ny vahoaka ka nampihatra avy hatrany ny valifaty satria matahotra ny fokon'olona araka ny fanazavan'izy ireo so mbola vototra indray ireo olon-dratsy ka hanohy izany asa ratsin'izy ireo izany. Mirongatra tanteraka raha teo moa ny tsy fandrimpahalemana tato ato zay ka noho izany dia maso solony maso no nanaovan'ny fokon'olona an'ireo izay nahina ho namono pastera izay satria nanao valifaty izy ireo mazava ho azy. Any ivelany indray dia vaovao izay malaza ny fisamborana tamin'ny asabotsy 20 aogositra ariva tao amin'ny seranam-piaramanidina Le Bourget ilay miliardera mpamorona sady filoha tale generaly ny telegrama Pavel Durov. Maro ireo vezatra izay nampiangana azy amin'ity famotorana ity. Pavel Durov 73 taona teratany Rosianina sady teraka tany Rosia kanefa tesitra tamin'ny fitondràna Rosianina no ny fanerena nataon'ny mpitondra Rosianina azy mba hanafoanana sy hanidina ny kontin'ireo izay mpanositra any filoha Vladimir Poutine tamin'ny tambazotra tsirasira vokotakte izay notantaniny ihany nivarotra ny tambazotra sosialy vokotakte izy talohany nandozany any Rosia tamin'ny taona 2024 ary nialokaloka tao Frantsa. Nahazom-pirenena frantsay Pavel Durov tamin'ny taona 2024 fitaovana fifandraisana matanjaka ny telegrama ka ifandroritana ny fomba ahafahana mifehy ny application telegrama manao mpimaso any Pavel Durov raha teo ny fitondrana Rosianina mba hiverenany tanteraka any Rosia. Mbola mitohy ny fakana ambava azy ao Frantsa ao. Tsy manaiky ny hamelana azy ihany koa ny frantsay no izy mizaka zom-pirenena frantsay. Araka izany dia andrasanito ny mety ho toy ny tiraraha fisamborana any Pavel Durov ity izay miliardera mpanefiefo any Frantsa any. Mpanao korsa moto ny fampidona
mpitondra moto misa 3 no nivarotraina ka voamafy tokoa ary no tanana any amin'ny hôpitaly lehibe iray. Ny voalohany dia niseho tetsy Andranomanilatra Antsirabe ary ny iray tany amin'ny bypass. Misy lalambe vita goudron mihazo ny orinasa Tigo ao Andranomanilatra Antsirabe faharoa ka lasa toerana fanaovan'ny mpitia moto course io lalana io. Manomboka amin'ny 12 ora tolakandro ny fananana nahazona lalana ary misy organisation saingy tamin'ny 4 ora maraina dia efa misy sahady ireo mpitsapa pista sy mpanao vivery aina na dia misy aza ny fanakanana ataon'ny mpiandraikitra. Vokany Yamaha T-Perso iray sy Jog Pro misa 2 no nirifatra ny fandona ka ny loha sy tongotra ary ny vatan'ireo mpanao essai no lasa brosy kokoa ny kosehana ny goudron. Ilay fahafinaretana minitra vitsy no lasa vidina lafo ary ahina hanaraka hatramin'ny aindehibe. Fanentanana ny nanay tompoko rehefa tianao ilay taranja dia midira amin'ny sehatra matianina. Ampiasao daholo ny fiarovana rehetra ilaina. Ampiasaina ihany koa ny saina sy ny loha fa tsy falifaly ny mijery ny zavatra any anatin'ny tele na tahaka an'izany dia iny avy hatrany fa maka tahaka fotsiny nefa tsy misy fiarovana dia izao loza izao nosetrin'izay. Amararantsika azy dia solon-tongotra Bojo. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miara-miasa amin'ny ONG indiana dia hanome maimaimpona ny solon-tongotra Bojo na protèze ho an'ny olon-dehibe sy ny zaza moa ity tolotra ity. Izany dia ho tanterahana mandritra ny volana Oktobra izao koa izay liana dia afaka manatona ny sei anosiala misoratra anarana ary manome ny taona ny laharana telefona ny toerana ny aviana zany hoe adresy exacta izany sy ny antony nahatonga ny fahatapahana. Isika miaraka mba ho salama hatrany araky ny teny filamatra hatrany ka noho izany dia tombony ho an'ireo izay manana fahasahiranana amin'izay resaka fahasembanana izay ity tolotra izay ataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao ity. Nalaza be tao anaty majoretserasera Facebook tao ny fiparitahany ilay vaovao tao amin'ny Mayotte Premier izay resadresaka amin'ny teny Kibosi izay teny mahore akaiky ny teny malagasy izay sakalava moa mifanakaiky an'ity fiteny mahore Kibosi ity. Efa nisy fotoana matetika isika maheno an'izay teny Kibosi izay tena akaiky ny teny malagasy ataon'ny mahore ao Mayotte ao ka nandritra ny resadresaka tao amin'ny televizionna Mayotte Premier ny alakamisy 12 aogositra tamin'ny teny Kibosi nanasa any Matila Host ny talen'ny tanora sy ny fanatanjahantena ao amin'ny komina Mitsangomoji namaly ny fanontanian'ny Papino Zaidini izay mpanao gazety niompana tamin'ny alim-pandihizana handball ny resadresaka ny fanaovan'izy roa lahy tsy hivona fa maro amin'ny mahore no sakalava taranaky Andriantsoly izay mpanjaka fahiny. Izany indrindra no antony nanambarany filohatsiranana fa foko fa 7 ny mahore. Izay sy izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amin'ny sisa tao anaty gasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirarisoa.